ia toizako kely mahakasika vetivety fotsiny a mahakasika an'le hoe ny fanovana dia misy mila fotoana fa tsy vo hoe vo apetraka ao le fanovana dia ahita vokatra ianao raha pitso tsy indrindraindrindra fa amin'ny resaka facteur humain ny arahanao miasa ny olona iarahanao miasa na dia efa mazava be zao ary dia mbola misy fisalasalana kely foana tsy indraindray any amin'ny sasany ary tsy olona ray ny commune na eo amin'ny faritra indrindraindrindra fa raha firenena l izy a tsy maintsy misy olona par mauvaise foi izy ohatra ny ikapavavarantsy fotsiny ny sasany mety hoe manaiky izy fa testeny mihitsy n'le modèle anao hoe alefa azo jerena ho hita eo dia micréer karazana stress be da be izy hoe mirésiste koa ve le modèle anao sa tena kitihana dia mangorovitsika ka ny zavatra resahana kely ao anatin'ity fotsiny dia miandro fotoana satria rehefa manovy ianao a dia ny comportement ny olombelona dia misy an'le courbe malaza be iny hoe any amin'ny olona mpanao gestion de changement tsy inona na hoe conduite de changement tena mahay an'izy io tsara hoe rehefa proposenao fiovana ny olona anankiray na ny groupe de personnes mbola afako arakaraka ny toerana fiaviany sy ny culture sy ny sotoavana any amin'le toerana mbola adaptena daholo dia tsy maintsy misy foana ny résistance au changement aloha zany hoe nareo ny tanao an'io tany zay ngananao na dia efa nanao soni teo ary izy dia ozy indray avy eo hoe zay tsy nanao soni an'io dia nareo zay moa zany tsy afaka ao anana dia nikena tany fotsiny izy zay raha tena marina tsy resaka miova indray izy zany hoe manao résistance au changement kely izy aloha mandritra ny fotoana maromaro dia rehefa eo izy manomboka miova sy ny sisa zay vao manomboka ny acceptation an'le zany ekeny le izy dia rehefa avy eo sy ka ny facteur humain dia tena zavatra finisany anankiray mazana no migerer anazy ao anatin'ny dynamique de groupe zany hoe na ao anatin'ny firenena io na anatin'ny entreprise fa zay no tiako resahana fotsiny hoe mila manana an'izay patience zay le mpitarika na le olona mijery hoe aza miatreritry ny ahita miracle raisy valo ary zay indrindra no mahatonga ny olona matahotra amin'le vahaolana amin'ny resaka arabola hoe raha vao tonga dia andro hoaniny ataontsika atao tsy miovaovy ity dia tonga dia zao dia zao dia ny tena tonga dia mazana be zany le coupure le izy dia matahotra ny olona raha vao zay fa mila ampidinina tsikelikely a le izy raha ohatra ka hanao an'iny solution na hoe vahaolany andray matoa zany zakaratsedy iny ianao zany hoe ataotao tsy miovaovy tsara le izy dia tsy tonga dia latsaka apahefa sy ny sisa alefa tsikelikely fotsiny ohatra hoe mampidina an'io to artificiel ny volo io ianao zany zao dia atao ohatran'io ihany le izy fa atao tsikelikely fotsiny zany le izy ampidinina tsikelikely dia manomboka ahitan'ny olona dia manana confiance resaka arabola tsy na resaka confiance fotsiny io tsisy resaka ankoatran'izay resaka confiance le izy a dia ny confiance rehefa mipetraka ny confiance dia azonao jouena amin'izay le izy ny aty zao ohatra zany confiance mena etc miakatra n'ity teknika be le izy mamono amin'aina fa ny zavatra misy fotsiny dia zay hoe tsy misy ny miracle fa mandeha tsikelikely ny fanavaozana na ny fanovana fa ao anatin'izay ianao dia mila manazava fotsiny kosa aloha hoe tsy zao no nataontsika ty tsy zao no nataontsika tery dia mametraka refy mpandrefesana ianao na le antson'ny teknisianina hoe capier zany hoe refesinao zany hoe tetotsika dia ty dia miakatra tohatra ohatranao miakatra tohatra io dia ampisehonao hoe tetotsika dia niakatra tohatra dia ny zanatohatra ataontsika atao kelikely fa tsy atao an'le lavadingana be zao dia tapaka eto ny fe fa atao tsikelikely le izy dia hitan'ny olona hoe miakatra tokoa tsika zany fa raha zao ny zava-misy tonga ery am'izao mitaona zao na mitaona zao ka zay ny hitako tsy ampy kely amin'ity resaka fitondrana fanavaozana sy ny sisa ity hoe le communication tena ny andray matofolomo zany taminao natao amin'ny diaspora dia niteny hoe zay izy tsy mahafia an'le communication dia io zany mantsenanao any an-tsaiko any hoe andray matofoloha be da be ny vahoaka malagasy mahafia ny communication dia aza ampiasa ohatra zareo aza tsara le manaiky hoe tsy mahay an'le communication eo amin'ny fitondrana dia tsy hoe le vahoaka malagasy fa be da be ny vahoaka malagasy ny gasy mpianatra gasy mahafehany zany resaka communication zany ary ny androm-piainany ny resaka communication ka mba tsara ihany le izy amboarina le izy zany satria ireny ny ahafahan'ny olona manana confiance rehefa aveo indray ianao ain'ny olona foana manavaka hoe
zany a teny famitahana sy balarora sy resaka hoe ronono-tavy sy ny sisa sy ny sisa fa tia mifanaraka ny verbe sy ny action ka any amin'le publication nataoko talohaloha tao dia hoe prosélytisme zany efa tsy malaza ntsony fa ny resaka action ny ilaina zao zany hoe tsy lany andro ianao mandresy lahatra ny olona ntsony tsy maharesy lahatra ny olona ntsony ianao fa na tsara be ara ny intention anao fa ny action sisany ahafahanao migaigner ny confiance ny olona amin'izao vanim-potoana zao indrindrindra ao amintsika ka tsy misy hoe ka ntsika ny anao action sisany tediavin'ny olona fa tsy misy fatokisana ntsony satria ny olona rehetrarehetra malaza be moa le hoe fafirongony 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 ka izany tsy ho firongony eo raha atao fandaniana fa ny firongony ve mba ny adalana iny tsy miova hevitra mety hoe nanara-drenirano ianao atao anaty firongony fa manana kely mba mety misy principe ihany fa tsy afaka manohatra satria anao mpiasam-panjakana ohatra za zao mahita mpiasam-panjakana gendarmerie misy zany fa tsy manohatra zany rovotra pataloha kozatra kely fa tena manao ny asany etsaka sy andao mivazavazainy hopain'ireny be bokotra kely eo amboniny eo palahelo fa za mihitsy manantena fa nany amin'ny toerana mpiasam-panjakana maro isan-karazany ihany ara dia misy olona manana an'izay hoe tena droiture sy manatanteraka ny asany atsaka sy andavany fa rehefa mpiasam-panjakana tsy iny ianao dia tsy maintsy manaiky kosa mibaika eo ambony zay ny règle du jeu rehefa mpiasam-panjakana ianao zany hoe mpiasam-panjakana io zao ohatra ny premier ministre tsy haiko za tsy mara fantatra zay relation an'izy sy ny filoham-pirenena teo aloha tany fa rehefa aka ny toerana DG anao na PDG na je sais pas ny any amin'ny toerana ambony ihany dia tsy maintsy ny filoham-pirenena manatrika ny fianiananao dia tsy maintsy hisy sara eo zany na mpifilohan'ny bianco ianao na ny samy finina na ny mpitsara ohatra tsy dia haiko loatra fa ny efa hitako dia ny filohan'ny bianco sy ny samy finina zany hoe manao fianianany ery hoe za dia anao azosy io moa efa ndraisantsika le resaka fianianana fa tsy hiverina amin'ny intsony eo amin'ny pasika ny efa malamy eto fa zay fotsiny hoe le rehefa tsy voafely izy dia mba matsoa olona mafy an'ilay izy fa tsy ny olona mahafantatra ny lacune-ny dia mahay miantso vonjy zany hoe ty efa tsy haiko ty dia mandeha ho any amin'ny olona mahay an'ity fa tsy izany hoe za rery mianatra an'ity na za tsy hainao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa be da be ny olona mahay gasy mahay rehefa ozy ianao hoe gasy ihany le izy dia aza vao koa le gasy inona ny atao hoe gasy ray gasy reny ve sa hoe rehefa manana zom-pirenena ianao dia tsy gasy aza vao fotsiny le izy dia milamina ny zavatra rehetrarehetra aza vao hoe raha filoha ianao dia tokony tsy manana zom-pirenena hafa na hoe ny lalàna mihitsy no ametraka dia aza be da be ny manana zom-pirenena fa eo ihany fa maninona ny sasany miasorona sasany tsy asorona sy ny sisa sao dia tsy toizako zay sao dia lazaina hoe miaro ny filoha teo aloha indray fa ny zavatra tiako resahana dia hoe aza vao tsara le izy rehefa règle de jeu hoe manomboka izao amin'ity fanavaozana ity niza manana nationalité akoatra ny nationalité zom-pirenena malagasy dia tsy mahazo mirotsaka tsy mahazo mitondra tsy mahazo manompo vahoaka tsy mahazo sy ny sisa sy ny sisa avy eo mbola misy nuance foana moa zany hoe azonao tamin'inona le izy nangataka ianao sa nanino ty izy teo sa efa nolovoana ka ny olona tany ambony tany iny nangataka fa nga izy teraka vazaha nangataka daholo ny tany ambony tany fa zany hoe anao fotsiny efa zanaka dia ohatrany hoe par filiation ny azahoanao an'le izy fa aza mahametsy vahoaka fa aza vao ny règle de jeu hoe manana sa tsy manana sa inona io zao ma tsy efa eo dia mbola lalovina eo ihany nefa efa hita hoe nampidi-doza tokony mba efa mandeha zany ny any amin'ny assemblée nationale hoe inona zany ny lalàna mahakasika an'io resaka fizakana ny zom-pirenena io mena sa tsy mena manana rasa tsy manana rasa inona zany no tokony débat ery amin'ny assemblée nationale fa tsy variana fotsiny hoe miaro ny filoha sy ny équipe eo fotsiny filoha afaka miaro ny tena ny filoha
manana olona manambonahitra ambony zany manana kapasité mahavita zany de tsy ny ari amin'ny assemblée tsy fiarovana seza fotsiny fa tena tokony mbola amita ny adidy ka rehefa mbola hijanona eo ihany le assemblée nationale zany a de tokony amoaka sy ambolavola lalàna le izy fa tsy mijanona fotsiny eo zany hoe reny lalàna zay nampidi-doza reny article mifandingadingana sy ny fandipandipatra reny de tokony efa ho amboarina avy hatrany ka zay fa fotsiny roa e.